Izaho dia tanora nandraty fianarana taty ampitan-dranomasina. Vao tonga taty aho dia anisan'ny olana nosedraiko ny fidirana master noho ny tsy fitovizan'ny fari-pahalalana tamin'ireo mpiara-mianatra ka sahirana mafy tamin'ny fanarahana ny lesona. Tsy nentina nanamana ihany koa satria tsy samy resaka fa komplekseina ny lohan'ny vazaha. Tsy mbola nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainako ihany koa ny vavaka sy ny soratra masina tamin'izany fotoana izany, fa fahazarana fotsiny ihany no mivavaka kely isa-maraina iny, na alohan'ny atory, na isakafo, na rehefa hoe hiatrika fanadinana. Dia tao koa moa ny fankanesana tany am-piangonana isan'Alahady, fa hatreo ihany. Na izany aza nefa dia niasa Andriamanitra ka tsy namela ny ady irery izy, ary isaorako azy moa fa vita soamantsara ihany ny fianarako. Tsy nentina hita asa mihitsy indray aho nefa nandritra ny volana maromaro, efa nanomboka kivy ary efa saika mofo mihitsy. Ary fanampin'izany dia mbola latsaka tao ambany zogan'ny fijangajangana ihany koa, satria nisy olona iray nanjary mifanerasera tamiko izay tsy olo tiako akory fa dia firaisana ara-nofo fotsiny no antony ionanay. Na dia nivavaka ihany aho izao dia tsapako fa lavitra an'Andriamanitra ary lavo mandrakariva ka nahatonga ny hevitra fa rariny raha tsy noenono ny vavaka nangatahako mba hahita asa. Izao moa dia nanaraka tsy tapaka ity pejy marika 16-15 ity ary tena nahakasika ahy avokoa ny fampianarana tato. Nandraisako afatra na mivantana na ankolaka. Koa rehefa niverimberina tao an-dohako ireo fampianarana samihafa dia tsapako fa tena mbola tsy ahy Andriamanitra. Koa nanapa-kevitra ny hanova famindra tanteraka, tsy hanaiko andevy Satana intsony nanomboka teo. Nofikiriko tato am-poko izany teny izany ka afaka tamin'ny alahelo lava aho. Niova tanteraka ny fahazarako, lasa hira fiderana sy toriteny fampiaherezana no nanjary fiainako ary nandeha ho azy izany. Tsy nisy ezaka manokana nataoko akory kanefa dia tena lasa tsy te hiaino iran'izao tontolo izao intsony aho ary nanjary nazoto namaky baiboly. Zanak'Andriamanitra ary tena mahatoky fa mahay ny zavatra rehetra izy dia hainy koa ny manome asa sahaza amin'ny fotoanany. Natoky tanteraka aho fa tsy maintsy hivaha ny olako ary fotoana fohy tao aorianan'izay tena mahalivavaka tokoa Andriamanitra. Nahazo asa tsara lavitra noho ireo niriko hatr'izay aho. Tsy hoe tonga lafatra ny fiainako ankehitriny, misesy isan'andro aza ny fakapanahy. Saingy tsy hiverin-dalana intsony aho fa efa Kristy no nataoko loha laharana amin'izay rehetra ataoko ary azoko antoka fa namela iloka izy. Tsy mitsahatra aho mitalao mafy aminy sy mifona ho an'ireo namako, ireo havako, ireo olona izay mbola voageja, ireo mbola milona ao anatin'ny fahaverezana nefa mivavaka ihany. Jesosy anie hanafaka azy ireny satria hoy izy ao amin'ny Loka 5:12 manao hoe tsy avy hiantso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Ary ao amin'ny Jaona 10:12 manao hoe izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.